Mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata voalohan'ny volana aogositra 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 2 aogositra 2022 amin'ny 9 maraina. Fampitandremana momba ny alin-drano. Igrotana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo atsinanana, atsinanana ary afovoany atsinanana nosy noho ny alin-drano avy atsimo sy atsimo andrefana. Noho izany dia Anonja be na herin-dranomasina manomboka ny talata voalohan'ny volana aogositra 2022 ny tolakandro hatramin'ny zoma 4 aogositra 2022 any andrefana sy atsimo nosy ary ny alakamisy 3 aogositra hatramin'ny 4 aogositra any atsinanana sy afovoany atsinanana. Araka izany dia hisy fahasarotana ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina. Fampitandremana amin'ny loko mavo manomboka eo Besalampy hatrany Farafangana ka tombanana hatratra 2.10 metatra hatramin'ny 4 metatra ny haavon'ny onja, mety hananika 4.10 metatra indraindray. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa eo Farafangana hatrany amin'ny Tanjonangotsy ka mety hatratra 2.10 metatra hatrany amin'ny 3.10 metatra ny haavon'ny onja. Noho izany dia entanina hatrany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, Tanjombobaomby hatrany amin'ny Tanjonangotsy, Andrahona Vitsy ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Tanjonangotsy hatrany Manoro, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora. Anonja be noho izany ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, isy Tandrivon-drahona any atsimo Manakara, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny ndrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora fa mety hatratra 18 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2.10 metatra fa mety hatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjomvohimena, isy Tandrivon-drahona manakaiky ny Taolagnaro. Ho avy atsimo ndrivotra ka ho 9.10 hatramin'ny 7.30 km isan'ora izany. Anonja be na herin-dranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary isy alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjomvohimena hatrany amin'ny Tanjonakabo, Andrahona Mitsitokotoko, ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7.30 km isan'ora fa mety hatratra 5.70 hatramin'ny 5.50 km isan'ora ny tolakandro. Aherin'ny-dranomasina, ny haavon'ny onja dia 2.7 hatramin'ny 3 metatra ary isy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjonakabo hatrany amin'ny Tanjomvilanandro, Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo ndrivotra ka ho 5.10 hatramin'ny 18 km isan'ora izany, mety hatratra 7.30 km isan'ora ny tolakandro. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary isy alin-drano avy atsimo. Tanjomvilanandro hatrany Analalava, Andrahona Mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra amin'ny alina sy ny maraina ka ho 9.10 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Ho avy andrefana na atsimo andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Hodony amin'ny ankapobeny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8.10 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjombobaomby, Andrahona Vitsy na Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo atsinanana andrivotra manakaiky ny Tanjombobaomby ka ho 8 hatramin'ny 5.10 km isan'ora izany. Iovaova kosa any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora. Hodony ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8.10 metatra. Anonja be manakaiky ny tendrona avaratra ka ho 2.4 hatramin'ny 2.10 metatra.